Rano tsara, ino tena ino. Zay fampireniny, diarao tsara, dia amizay rao fa menaka fantaninamo. Zao an, ity tona eo ity, ilazako aminao fa tena anana amin'ny tantarana. Eo amin'ny tantarana Madagasikara, zay fotoanatsika eto Paris. Satria, eto fantano eteratany Malagasy. Monina ity, raha taina amin'ireo diaspora any amin'ny firenena hafa. Ka raha mandro feonan'izao isika. Alohan'ny sokafana fampirindran-kevitra, afaka herinandro. Rano. Ho avy any Bruxelles io. Zay ioana tamin'ireo nandraikitra maro ao amin'ny Européenne. Nanamafy fiarah-miasa efa nisy eo amintsika izy taminy. Tsy izay mbola hotoiza rehefa tonga amin'ny fotoan'andro tsika. Mba tsy hahatahatsika ny olona ny Madagasikara, mba tsy hampitahako anareo, dia mila toky aho. Mila miresaka amin'izy ireo aho. Fa tsy hanao kobaka mava fotsiny aho. Ireo fanaovana campagne lehibe na tia avoaka maro be. Hoe zao no ataontsika. Ame sakafo anareo aho, nefa tsisy koa teto maka. Na iteny aho anamboatra ny lalana, nefa tsisy koa. Dia izay, ny tsara. Alohan'ny nandalo amin'ny tatia, dia nitety faritra maro aho Madagasikara. Niaino an'izy ireo aho, dia nijery ny zava-misy amin'izy ireo aho, dia nanokatra amin'izy ireo aho. Dia rehefa avy eo aho, fampidinika taminy. Zavatra anankiray ny viady menakavy. Fa ny fipahalema. Tao, tebiteby. Tena tsy mandialina. Na ny any ambanivohitra, na ny andrenivohitra, misy amintsika eto avy any Madagasikara, maro zany. Fa ohatrany tsy aina ny ain'ny Malagasy, na ny vahoaka Malagasy. Tsisy tsony le asina maha-olombelona ny olombelona ny Madagasikara. Fa na dia olona ao an-trano aho, mpiasa ao an-trano aho, dia mahavita mamono. Tsy mangalatra fotsiny. Inona mahatonga an'izany? Inona mahatonga an'izany? Zany le ratsy zany. Zany le fizarazarana amin'ny hevitra tsy mitovy, dia lasa fankahalana, lasa fifamamonona. Dia teny amiko izy ireo hoe vonjeo zay data tena mijary. Tsisy matoreka amin'ity tanàna ity tsony zay fa ry nalany. Itenenareo anankiray, dia tsara izy. Tena misy tia tena izy. Miova daholo ny endriky Malagasy, niaraka tamiko taloha, niarany ananto tamiko, sy niarapilaka tamiko, tsy. Fa izay eny izany iny, tsena misy an'iny e. Lavan'iny tsisy ankoanina tsony. Zany Richard, zany teny fitara tamitsika gaga tany Ambatomanga nahita zany. Dia tsy ohatran'izany koa nandeha tany amin'ny faritra ny Menabe iny aho. Dia avy eo tany Manakary, fa gaga. Mahita anareo tena faly ambany. Tena aotrareo mety, tena mety. Tsy mety fa tena mety. Fa liana tsy zany. Dia araka saratana zany ny olona mpahitana amintsika. Ny olona mpahita-po amintsika. Telefony iny efa be maro satsy maro zany. Tsy zavatra ingaiko aminao mihitsy, tsy zavatra tsy marina izy, tsy olona veketo amany. Zany nanomanako an'izy ity. Tena mamy tsara mihitsy resaka aminareo aho. Fa tena mila famonjena, fanavotana, fanampiana ny vahoaka Malagasy. Raha hitany razana amintsika. Mila zany. Ka raha mbola izao ihany mbola misy hoe tsy mifampatokana, misy hoe mbola misanasana, asa na. Zany zavatra zany nefa matoa mitranga. Raha manana finoana maro amintsika, tsy hampihemitra antsika zany, tsy hampiravravana antsika zany, tsy hampidivava antsika zany, na ho itsy vetahiny. Zao ny fotoana, tena mitsovatsika efa iny. Zavatra efatra no resako aminareo aho. Voalohany, ny tena fitantanana sy ny fampandrosoana ny zavatra, ny fotoan'izao rehefa ny zavatra, dia le IT, information de technologie. Jery amin'iny internet tsy an'iny areo dia maro daholo ny voanisy. Faharoa, innovation, créativité, initiative.
afaka micréer zavatsika afaka manao innovation amin'ny alalan'ny formation antsika. Fahatelo, teamwork, miasa miaraka, tovy tsara ampisainana. Ary ny faefatra farany logistique. Zay nataontsika taloha zay taloha, logistique nataontsika voalohany. Zany natonga alohan'ny anarako nakatia logistique natao farany tokanana amin'ny trano zay siège na quartier général ny team na KMMR nareo association. Satria iny zavatra teknika, rehefa misy ny vola, misy ny moyen, vita iny. Fa ny innovation, ao an-tsainao miasa, miaraka amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny teknôlôjia vaovao moderne. Dia zay zany averinareo tsara ny information de technologie. Aitsika daholo fantatro amin'ity daholo hoe inona ny resaka Trump maly tany, inona ny resaka tany anana tany, hitako iny. Dia eo amin'izay manao ny créativité na ny innovation midaka hoe tina ataontsika. Anao filiantsika Madagasikara, dia atao inona stratégie. Dia fahatelo tsy maintsy miasa miaraka manao an'ilay teamwork. Zany zao niresaka tamin'izany tany Washington, hiresaka amin'ny diaspora Paris zao aby ina fijerinareo azy. Faly zay président satria ahoany tena betsaka. Fa zao mba ahafarany zay koa tena miasa miaraka, manatanteraka, ilay mapy deux aty. Ary fantatray afa tany Bruxelles ianao. Dia fantatray koa mba mifity basy izy avy fantatana. Ina mahatonga an'izany? Tsy afaka mihitsy isika afaka anatanteraka ilay fanamby. Hoe ampandrosa Madagasikara, ampanamboatra an'ireny lalana, amboatra an'ireny lalana, anamboatra an'ireny lalana hoe amboarina indray zany tokeo. Ary mbola anamboatra vaovao ihany koa. Faharoa, anangana firenena vanona. Tsy afaka anatanteraka izany tsika raha tsy manana moyen. Dia ilay moyen anankiroa, moyen vola mahita, fa les ressources humaines. Tsy maintsy mahita olontsika hiasa ihany. Fa tsy ilay olona be resaka fotsiny vao tonga dia faly ery tonga ery. Za ihany no ministre président fa tsy ka zay zany tena milaza mihitsy eto. Tsy ananakavana ity fanarenana ny firenena ity ilay olona. Fa ohatra ka izay ny tena jereva fotsiny aloha nareo na ianao jereva fotsiny aloha efa vita izy tonga avy amin'izay. Tena ampiasa ny tena fahakiako sy fahaizana mihitsy amin'ny tena matetika. Tena ampiasa. Ahoana no fomba anaovana izy? Nandeha tany Bruxelles, efa tany Washington tamin'ny volana février, verina tany nareo tamin'ny volana juin. Dia nanamafy niaraka tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale no mpiaraka amindreo. Fa miasa raha tokoa reo ilay namana an'ireny misy eo amin'ny 10,000 zalahy miasa any. Dia rehefa manao izy hoe tsara impliqué-tsika amin'ny projet de Madagascar Action de tia ny bailleur de fonds. Dia vita ny asa tany azoko aty nao mapy deux dia nerina tany Bruxelles hoe ity ny zavatra nataonay. Tena forum-ty koa ianareo mba ahafahana mifinancer indray dia mapy un taloha. Zay tsy tanteraka tsy fidiny taminay na fa nisy fanovanam-panjakana. Ka azo tohizana ve le azo tohizana somatsara. Fa zao ka tantanao izy. Fa zao ka tantanareo ny capacité nareo tena maika. Satria taloha raha nareo an'ity mapy an'ity nareo taloha dia nanana capacité na 500 millions de dollars na euro par an tsika ahafahana mampandeha sy manao amin'ny rôle fikidrafasy Madagasikara. Tsy ho latsaky izany koa no ataontsika, mety orina izany ary. Efa nanana budget na 4 milliards de dollars isika. Dia hoy izy tamiko hoe zao arana izy izy ameo anay aloha ity dia hodinianay. Fa zao ny zavatra mahasamy hafa azy, nohy tsara mihitsy any. Mahasamy hafa azy dia tamin'ny Kouni Doyen zay anarany. Izy zany directeur ny momban'ny coopération. Misy zavatra mahasamy hafa azy noho ilay taloha. Tena nona tena tsy manakamiko anina. Tsy mitombina tsy ho vita izy zany hoe sécurité zany a Madagasikara raha tsy mihinan-kanina aloha izy ireo. Nahoana nareo manome 2 euros par jour mba pitsopony amina rehefa amina million venivelan'ireo manina reo mba ampinareo no zahay. Inona tianao resanao izy izy? Ameo consultant anankiray aho eto ivelany Madagasikara na ho alefanareo Madagasikara dia manao assessment na manao fanadinadina na manao
analizy sana manao fanady adina lafa misy aminy de tokony omena sasy tokony omena zay tsy agataka fotsiny satria nareo tsy ino mihitsy ry za nangata volan'ireo be vola fa mandefasa olona consultant zay expérienanareo sotanareo fa lasany sady zegny le vola ako tena mahatsara danois koa tenarany Gaspard Danois izy satria izy nanaraka le film reo gouvernement danois tonga de nalaza hoe zay manana olona avy any Yémen tany Syria tany Afghanistan ary tany Irak de raha tonga any eo naminy de izy no mijery hoe zao marina fa fahavoazany misy aty Madagasikara fa olona roa anatiny ray tsy mihinatany any faritra atsimo ary nivokatry ny insécurité tsy afaka mamokatra de izy aloha zany a raiso tsara ty mba ahafaniny tsara tsy kobakambava mihitsy araky voalaza koa fa tena izy ty ataotsika aloha zay anao hanana amezana sakafo andao olona tena nona tena tsy manokaniko hoanina tsy koafanao any ataka rano de misy asa nanana anakiray aloha anatiny eo takoka eo avy sofa tsisy ninino anatiny aveo mba mamey any misy akantonitana meko azy io aritra ninina de zao zavatra ataotsika rehefa vita io a laza izy hoe zao zavatra misy omena iny areo mandritry ny 6 mois na 1 an fa zao koa mihetsika nareo raha voveo a mba amokatra avena iny regny fambolena aza matahotra nareo fa vitanay izany zay le areo tena de zao a mahatonga ana amin'ny teninareo hoe tena sery aminy izy tsy hoe miteny fotsiny na manao kabary fotsiny efa manao campagne any fa lazara raiky aminareo izy ka raha misy fotoana raha misy zavatra tsy apoizina maty any mba fantatrao hoe le zao le stratégie tsy afaka hiala amin'ireo mpamatsy vola traditionnel reo isika resaka dala zao zany hoe ndao tsika ho any Chine ndao tsika ho any Russie ndao tsika reny a financement atsedika fotsiny fa ny tena izy a tsy maintsy reo financement traditionnel ny raha tsika tamin'ny banque mondiale ny raha tsika tamin'ny union européenne ny raha tsika tamin'ny BAD reo ihany miaraka amin'ny FMI ny antso de tsotra reo zany fa malala tsara le cadre macroéconomie ny cadrage économique atsika fa fatilizy reo zero tsara fa vao tonga teo a tamin'ny 5 milliards de dollars iny trosan'ny fafana tsisy raha tiantanareo atay tena namafatros orte scolaire le président-ny Allemagne tamin'izay fotoana zay nanampy hoe fa fony trosa fa tsy mahalaka ny zanany reniny manontony foana de zay mbola tady stratégie hafa ndray so reo gaga hoe de isambola koa zany isambola koa raha ilazanareo tiana volan'ny France amina 1000 milliards de dollars ny natrosany ohatra hoe tany any Grèce io a no directeur-ny nino izy ny retourné FMI ta Grèce 347 milliards de dollars nitrosany Grèce io angatahany raha papany io na hoe tsisy mpandeha hoe paiement l'intérêt zany ndraiky hoe zany nampiasana fakingiana sy fahaizana de nareo mieno any tsara sy mangina tsara sy malala fomba tsara io eritrery tsara ampitao amin'ny olona any eo fa tena sérieux ty tsy sangisangy tsolo ia atsy ananakavana ny amonjena reo vahoaka reo marina tena malahelo ontsa raha inareo fa tena ontsa zany akizy kely tsy mihinakana tsy mandeha niany de antaniny izy fa ahoana tsy araka le vola aloha talohatsika tena nanoavatra atao mihitsy hoe mba ampianatra ankizy reo efa 92% zany ka malagasy efa nitratsekoly tamin'ireny éducation pour tous reny ny olona efa voatsabo tamin'le CSB1 CSB2 reny reo tsisy tonga reo biena olo de mbola misy misady ka niarany tantana na niara namaraly raha tsisy mihitsy ny fanovanam-panjakana tamin'ny 6 sy 9 arivo iny tsy ohatrandreo mahazo malagasy tsy ohatrandreo raha tena misy mety hoe zany victime physiquement fa tsangana zao tafaventana fa tena vomaty tena misy fetaikany mafy maloazy boka malagasy ray manontolo sanctionné ndesaka tamin'ireo Michel
misy miresaka ho any Madagasikara indrindra reo le procureur le mitariky ireo laza resiko dia ta laza ho azo zao izy tsy sanctionné mihitsy Madagasikara avy aty amin'ny Union européenne raha ohatra ka tsy raha illégal ny régime na régime illégal tsy ara-dalàna fa tena nisy tena nianatra hoe coup d'état dia rehetra telo maka ny fahefana amin'ny fomba ankely ampiakariko dieta no dia zao a tsy maintsy atsika tsara zay fomba ahafahana mivelena zay ka raha misy miteny aminareo hoe révolution populaire ina révolution orange anazy reny zany fa tsy amboka Madagasikara fa ny tebotebo boaka Madagasikara ahoana mahatonga an'ireo insécurité na Madagasikara reo raha tianareo fantatra na antany azy satria zao tsisy respect tsony tsy fanajana tsony amin'ny entana sy mitondra satria le mpitondra naka le fahankeriny dia lasa modèle ratsy hoe tsy izy ary amin'ny fitondrana zao ny datatana fa ohatra hoe tanany fasy zany ny kamin'io ka mila misy manontany any hoe manontany any tsy coup d'état io aritako mihitsy any nany vaky ary fantako zao mihitsy zany nanao nisy miny e le ordonnance hitako zao mihitsy nany vangiaratsy ny olona lobeky diavany eo mialatsiny any izy mihitsy nalovany izy any alaka tamin'ny miso niasesena lovany izy gardony olona zay natao hoe mamaky ny constitution amin'ny fomba tsy mety ary ahoana reny laza nisy niteny reny io laza tamiko hoe ianao ke président pasianao tamin'ny président Sénat iny ahoana ny pasiako azy amin'ny président Sénat zavatra drarana efa nandray botsohatra efa mitondra ny laso lokety sy reo le tampy nakely avoloto tsisy afa-tsy le armée sisy zay nanaovako ny passation na transfert de pouvoir nakany amin'ny directeur militaire reo gradé raha misy manontany zay valy azy mihitsary dia zao zany zavatra anakiraiky fomba ahafantarana aminareo taty hoy aminareo hoe eno avokoa reo tenin'le olona an'ireo tena malagasy mitaraina mila fanampiana betsaka amin'ireo no avanareo avatsika minakavy ary malagasy no avy dia samy laza hoe inona re no atao ilana zao fahasairana zao tsisy azy afaka tsika atao raha tsy mandray sérieusement an'ilay fotoana ny fifidianana fanalana ny fomba ara-dalàna démocratique ny fahefana na ny fitondrana dia eto any ko toy ny any Madagasikara dia takiteranaleko ny tianampy amin'izao fifidianana zao satria fatanao tsara zany nam'izao maro malagasy efa nanampy amariko aminareo an'io ara fa misy ny compte ny sokatra any Madagasikara amin'ny banky any Madagasikara andraisany zany malagasy anjara zany gaganareo vaka hoe aio zao sa nisy an'le olona tonga fotsiny eo belera dia mandrosaka dia lasa misy dika ino misy nareo mahatonga nanao an'izy satria zao tena mitobaka etsero mihitsy ny amin'ny volana tena afaty tsisy fomba anankiray ahafahatsika maka ny olona tena iara-iasa miaraka amintsika zay hoe teamwork afa-tsy ny hoe anazy io fifidianana io aminjena azy io fifidianana io zay esprit participatif na le hoe ownership tena atao zay fantako leo le olon'ireo hoe zahay zaho nanao nampadanina ny président io tsy mety izy na zaho somiany afaka nanray fa zareo mafinaritra zay zavatra reny tsy maintsy atao so nareo gaga hoe izy zay hoe mbola mpinanty tena psychologiquement zany idivina le kolikoly na idivina le corruption na le fibadian'le olona izy azonao tsara ny fresana regny mandrosaka 25 tena be koa zao dia 25 000 50 000 dia 100 000 zay vola be da be mandrosaka dia manatitra an'iny le olona dia menariny natony tsofofotsiny amin'le boaty ao belera ny any mahatonga nanao zany nanontany ahy izy nisy nanontany amin'ny mazangaka président ty misy vola anapinao ty mba eno
raisiko iny afo aloha lefa nany amin'ny volana any amin'ny compte fa aloha tsy andrasiko aty. Dia nisy indray le namana zay mba ho teanamiko io manana karama président miazigany ny sakosy. Lasa aloha ameko aloha tena faly aho sao da betaka anao tia tantana ny firenena io amin'ny mangarahara mihitsy aho. Ho fantako ny loha reky ity nataoko. Zay mahatonga aminareo fa milaza koa fa tsy sotrasotra fotsiny entanareo koa tena manao mba misy zavatra atao rehefa mba misy hoe participation zany mandrotsaka nareo satria tokony ho exemple tsara isika aty. Ianareo aty tena mampiseho marina hoe zany tokoa fasaikiny. Tsisy very mihitsy ho hitanao tany vitsika io. Tsy ho ela mihitsy dia fantatra marina. Efa nazay karaka fa tsy maintsy ataontsika zay atao ambiazana ty fifidianana ty. Tsy maintsy. Inona ny tena tsy maintsy ataontsika aloha. Zay zany le momban'iny ianjaranareo vao misy mila inona ny tariny? Letchi. Letchi. Eo venareo manajavajava aloha ny taiko tena. Zao ny fandriampahalemana sécurité. Tena mitaitaina anao ianareo boka malagasy na ny ambavoana na ny tanan-dehibe. Tsy vita ny maka fananan'olona fotsiny izy olona azy ireo fa tena mamono mahafaty mihitsy. Amin'ny fomba ahoana no ahafahana mpamitsambam-boly na miompy raha toa ka tsy misy fandriampahalemana. Zay zany ataonao. Tsy misakafo ny olona na ao anaty satria ao anaty sécurité mihina. Zay faritra rehetra nalena dia hita fa tsy misakafo ara-dalàna mihitsy. Any amin'ny faritra atsimo olona ray ao anaty anankiroa tsy mihinana. Nandeha tany amin'ny Voasana, tany Mozambe, tany faritra Loina tena tsy mihinana. Tena vola kelikely tena miala mihinana vola kely koa. Zay faritra rehetra nalena dia hita fa tsy misakafo ara-dalàna mihitsy ny vahoaka. Ny volana Eoropeanina dia efa volana ny anampy atsika. Angina ny resaka tsy fampitsakafo. Mila fanampiana maika ho aminy ny vahoaka malagasy. Dia vonona izy ary dia namea ary nahita le consultant ukrainien Gasparina izy io anaty ady. Zao be zao zany no tokony adapté ty. Zao tokony tanàna akaiky Manjakandriana zao zany tokony atao aty. Tsy misy mpiaro intsony ny vahoaka any Madagasikara. Raha fiteny zany tsisy mpiaro intsony izy. Alainy vahiny sinoana karana ny valany tsy dia misy. Fa sinoana tena lainy fa tena lainy. Na ny feny amin'ny Ebia moa lainy. Tsisy anona misy koa maky izy amin'ny tsy milaza ny negatif fa milaza ny realité. Mety areo na dia reste mety positif zany marika. Satria tena alainy ho ary izy. Dia tonga dia feny amin'ny alina fotsiny. Ohatra zao ny amin'ny faharetana. Anaky mety tsy tosika. Tany mpetramin'ny zao tonga dia nasiny fifotsiny amin'ny alina tonga dia sainy tracteur. Antaniky zany mesaka eto. Tena andeha nidina tamin'ilay hoe ampanahazana. Averena fahasankarana misy takibosy na andeha tomboka mitsofoka tany anatin'ilay ambany tanàna iny hoe mba hijery zany ambany tanàna zany hay ty tena ambany rano fa tsy ambany tanàna. Rano maloto ny ambony fa ny tanàna ao ambany. Satria namanganan'ireo le karanareo tano ao be le mandita difoka le olona. Tsisy tsony miaro, tsisy miaro tsony izy. Tsy mieritreritra zany hoe hita zany hoe izy mba be ny tanàna eto na izy zany mba hoe sefoky tany eto. Tsy misy. Tena reo mitsetsetra fotsy fa tena zany misy azy. Tena iaina ny vahoaka malagasy zay fahitandazana antsika. Tsy misy mpiaro intsony any vahoaka. Hita manerana amin'ny faritra maro fa tsy manana mpiaro malagasy. Betaka manontsy ny azo velona. Fa very fanambola velona izy ireo. Tsy mahatoky ny fotoana sy ny mpanao politika. Tsy zany hoe confiance zany. Miaraty tsisy confiance. Tsisy zany hoe fampatokisana ny vahoaka sy ny mpitolo zany. Na tsisy ny fampatokisana, tsisy le confiance.
Satria nahoana ny tsisy le confiance. Le politika tanteraka le olona. Ary nahita ny loza tanteraka tao amin'ny sivy sy roa arivo nahita loza izy. Tena tsy nampoizy mihitsy le izy. Dia nijereo tsara le izy. Tsy mahatoky ny fotoana sy ny parapolitika intsony izy ireo. Ho aventsika indray ary izany fampatokisana ny fotoana sy ny vahoaka izany tsy maintsy averina izany. Ny andro merenana azy dia misy zavatra tenenina dia fitaina. Laha izy tamin'izany ampanaza izany ty président amin'ny ray sasany maraina izay ny fo. Matsaka ray valika ray davakely sekanty hita. Amin'ny roa arivo izy vao mahazo. Amin'ny very zany tena izany le dia teo ela dia niantso an'ilay ministre rano tonga ministre ny tim le rano tonga dia vita jery le tsara. Nankely aho. Dia jereo nareo izay zany. Dia aventsika ilay hoe aminareo ny fampatokisana ny tonga sy vahoaka raha tsisy ny fampatokisana tsy raha manjary. Tsisy intsony koa ny fifankaroan'ny fahefana amin'ny hanim-panjakana. Satria tsy maintsy sarahana tanteraka satria afangaron'olona io amin'ny fotoana izao. Efa hita zao fanangana sy ny mpamonolona sy ny namana. Dia satria aondrana makany Chine, makany Tomoa, makany Maorisy no olontsika. Fa raha ohatra ka manefana pakevitra Luanda ny misy ny architecture na président république laha hoe tsisy loko avetika koa miaina vita be mihitsy ny fahatorana. Na iny mitale misy ny architecture na tontolo fekevitra itatika ny dia zao hoe zay mbo kristianina dia reo italiana amin'ireo satria tinina taloha izy Yason na nila tinutulungan. Alam teleponin aja sa tatapin sana hindi gawin na hindi mereka waktu job fee bulan waktu itu nama kita waktu job si mereka lewe membaca komik lewe lewe cara membaca di pamflet lewe sebuah dia cara dia nulis